Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Sotra Jesosy tsika. Hitsanga antsika hivavaka any amin'ny tenin'Andriamanitra alohan'ny handraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Vavaka ny tenin'ny tompontsika. Vavaka isika. Jesosy tompo. Tonga ny amin'ny fotoana Jesosy. Andraisana ny teny avy amin'ny manana oatra tenanay Jesosy Jesosy andraisana ny teny oka no ny teny amin'ny satria ianao Jesosy ny teny Jesosy malala rehetra Jesosy tsy manana toerana eto izany Jesosy malala fa ianao oka ny teny Jesosy malala oka ianao tompon-tsaratra eto ka ny feo rehetra Jesosy izay manengelanay tsiraray avy na izay hiteny na ny andre tompo malalao dia roanay ary didinay izany tompo amin'ny ananao reny any Jesosy ny rano tompo misy fijaliana tompo ka ny asan'ny maizina dia dorana amin'ny rano Jesosy izany tsy anakevitsy anapahefana ny fikerehana rehetra miala fikerehana dorana amin'ny rano Jesosy miala entina reny davaka entina pastoreo miala entina manapotsotra rehetra dorana amin'ny rano Jesosy Di fala in massima ary Jesosy no manjaka eto ka misaotra anao Jesosy io hitenena araka ny fombanao aminay tsiraray avy Jesosy io amin'ny teny mamy izay tianao ho azo ilay tsiraray avy an'io tompo ary koa amin'ny herinandro vao manomboka rapiso mba ho tanonaka tokoa izay ary hisy teny hoentinay mandrisy ny herinandro vaovao ka misaotra Jesosy io ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Amen. Afaka mipetraka isika. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho na ny eto atoerana na ianareo indray koa any amin'ny YouTube zany dia miarabanareo rehetra aho amin'ny anarana Jesosy tompo anio asabata mahafinaritra izao dia misaotra ny tompo zany tsika fa tonga zany tsika zao amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Tenin'Andriamanitra dia tena teny fiainana ho antsika tsiraray avy ampahery antsika ampatanjaka antsika satria no sakafo mpanahintsika. Ny vatantsika dia mihina sakafo ho an'ny nofo zany. Ao ny vary, ao ny laoka, ao koa ny inona koa mofo, makaroni, io koa ny inona koa trondro, akoho, dia vokoberitsika rehefa mihinana an'ireny. Composé. Dia zao tsika zao hisakafo amin'izay fanahintsika. Ny fanahintsika mila ho voky tsara be dia be koa. Mihoatra noho ilay sakafo nofo izay nitonontsika teo. Tena sakafo ameno antsika mihitsy ny sakafo fanahy. Fanahintsika mba hely. Anio ny teny fanahy masina dia momba ny amin'ny tantaran'i Jesosy izy ilay ny teny momba ny amin'ny tempolo zany. Tena mampareno azy mihitsy ny tempolo rehefa ohatra ka tsy hajaina. Ao amin'ny bokiny verset maromaro raisitsika fa ao amin'ny Marka 1:20 no raisitsika zany. Bokiny Marka 1:20 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20. Marka 1:20. Marka 1:20 ka hatramin'ny 20 no raisitsika. Raisitsika misy afaka mamaky be azafady tompoko. Kinanteny amin'ny anaran'i
Jesosy. Mitidina ny nandroany Jesosy ireo mpivarotra tao amin'ny tempolo, ary tonga tany Jerosalema izy ireo dia niditra tao amin'ny tempolo Jesosy ka nandroaka izay nivarotra sy izay nividy tao amin'ny tempolo, sady nanjera ny latabatry ny mpanan-kary vola sy ny sezan'ny mpivarotra voromailala, ary tsy navelany isy olona hitondra fanaka andeha hamakivaky ny kianjan'ny tempolo. Dia nampianatra izy ka niteny tamin'ireo hoe tsy izao va ny voasoratra, ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa dia nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Rehefa nare izany ireo lehiben'ny mpisorona mba ny mpamora-dalàna dia nitady izay hamonoana azy, saingy natahotra azy izy ireo, satria ny vahoaka rehetra dia talanjona noho ny fampianarana. Ary isakariva dia niala nankany ivelan'ny tanàna Jesosy sy ny mpianany. Amen. Amen. Misaotra. Aleloia. Tsara be ny teny. Eto zany a, tsara fantatsika tsiraray avy zany a, dia i Jesosy mihitsy zany a no ambara eto. Maro mantsy ny olona mieritreritra hoe ohatran'ny tantara ihany ny Baiboly. Ry havana tsy anganongano akory izy io, fa tena fiainantsika mihitsy. Ary ny tompo mihitsy, izy ilay Andriamanitra mihitsy no tonga tetỳ ambony tany, ary izy mihitsy no mampianatra antsika sy manambara izay tokony ataontsika, ary tena mampitandrina antsika koa zany a ny amin'izay tokony ho arahantsika. Amen na? Amen. Eto zany ny tantara dia ny amin'ny nandroany Jesosy ireo mpivarotra tao amin'ny tempoly. Izay zany ny titatra. Manambara sahady zany a fa ny tempolin'Andriamanitra dia tiany zany a ho masina. Ho masina tsisy loto izany. Inona moa ilay tempolin'Andriamanitra io? Raisina anankiroa zany izy io. Ny anankiray a dia eto izy manambara ny amin'ilay trano tamin'izany fotoana izany. Ilay tranon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Fa isika zany amin'izao fotoana izao a dia isika no tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masina, nefa koa ny trano izay itoerantsika. Ohatra zao izay atao amin'ny toby. Izay atao amin'ny toby a, dia tranon'ny tompo ato a, dia tena hoe ilaina mihitsy hoe masina. Ary tena miteny mihitsy ny tompo a ny amin'io fahamasinan'io, ary tena salotiny izany amin'io. Dia ianareo izay any mbola mivavaka amin'ny fiangonana, izay misy ianao tsy fantatro izay fiangonana misy ianao a, ahoana ny fahamasinan'ilay fiangonana misy ianao? Tena masina tokoa ho an'ny tompo ve? Tompo ilay fiangonana ivavahanao. Sa misy ny jiolahy ao? Sao dia ianao ihany no jiolahy ao anatin'ilay fiangonana. Ry havana mila mitandrina isika. Na mety toby ihany koa no itoeranao any amin'izay toerana misy ianao. Dia ahoana ny fomba amin'ilay toby? So sanatria ka mbola misy fijangajangana ao? So sanatria ka mbola misy sapy ao? Tena mila mitandra zany isika rehefa tena miteny tompo ny tempolin'Andriamanitra. Ny tempolin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokiny, hojerentsika, ao amin'ny bokiny Romanina, bokiny Romanina toko 7:20, andika 7:20 a. Azafady amin'ny Korintiana aloha, azafady indrindra, Korintiana voalohany a, toko 7:5-20 a. Io ilay manambaranambarako teo. Korintiana voalohany, toko 7:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Ovakiko ny teny a amin'ny anaran'i Jesosy tompo a rehefa mahita ny tsiraray avy. Fa mbola misy tsy nahita aloha. Korintiana voalohany, toko 7:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Hoy ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo hoe: tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosimban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Amen. Zay le izy. Tanareo? I Paoly apôstôly no miteny eto. Manambara izany a
fa isika zany aloha no tempolin'Andriamanitra, isika isam-batan'olona tempolin'Andriamanitra. Zany tempolin'Andriamanitra izany dia ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe fanan'Andriamanitra zany no mitoetra ao anatintsika zany. Fanan'Andriamanitra ry havana, fanan'Andriamanitra any an-danitra zany no mitoetra anatintsika. Zava-dehibe anie izany, zava-dehibe anie zany. Tsy ny olona rehetra koa no mahazo ny fanan'Andriamanitra io tsy ny olona rehetra no mahazo an'io fanan'Andriamanitra io. Eto dia ny zavatra kely tiako ambara satria mampatsiahy ny fanahy masina na dia hoe tsy anatin'ny zavatra nomaniko ary raha nandeha nivoaka izahay satria moa ty ambanivohitra zany misy anay dia nandeha niakatra Kelyville zany andeha nanao course dia mandeha dia anaty bus eny na anaty fiara eny na mandeha tongotra eny dia nahita zany hitanao le afisy le ataon'olona reny le hoe fanasana fivavahana reny. Dia gagako satria mahita ako zany io olona io rangahy io zany dia olona tena zavatra tsy mendrika n'Andriamanitra ny ataony any ampitan-dranomasina any. Dia izy io fa tonga taty Madagasikara taty. Za tsy miteny tamin'ny ankizy satria za zany tsy tiako no manona anaran'olona ary fanamasina kosa tena hoe mampitandrina momba zay io olona io dia olona tena hoe mpaminany sandoka any ampitan-dranomasina any. Dia nefa ny gaga mahita aty Madagasikara amin'ny afisy any amin'ny rindrina mahita ny olona io aty. Ry havana, mila miambina isika, mila mitandrina isika. Le olona mety tsisy akory ny fanan'Andriamanitra. Zavatra niseho any voatsena mihitsy izay rangahy izay dia may ny trano fivavahany. Tena hoe nisy afo mihitsy, tena hoe nilatsaka avy any an-danitra nanindry mikasika ilay tendron'ilay toerana ivavahany io olona io. Any amin'ny YouTube any afaka jerenao izay zavatra tonga dia fantatrao hoe ino ilay olona. Ry havana, satria zavatra marikoriko natao tao amin'ilay toerana ivavahany. Dia Andriamanitra mihitsy niditra an-tsehatra ka mila mitandrina isika tompoko ny amin'izay olona hoy aho inonao no Andriamanitra. No Andriamanitra. Mila isika matahotra an'Andriamanitra. Aza tonga dia miazakazaka hoe aty misy fagagana aty misy miracle aty, ary io misy mpaminany, ary io misy an'izao misy profeta. Ry havana, zava-doza tompoko, zava-doza. Mila mahafantatra ny fanahy anaovan'Andriamanitra ve sa tsia io. Mila mitandrina mafy isika. Mila mitandrina mafy isika. Efa tafiditra eto Madagasikara ny mpaminany sandoka maro dia maro. Maro dia maro. Miteny profeta nefa ny tsy an'Andriamanitra fa ny Satana ny ankabeazany. Ry havana, mitandrema tompoko. Mitandrema tompoko. Misy ihany koa nefa eto ihany. Fa tsy avy any ivelany akory miditra eto fa misy ihany koa nefa eto ihany fa mpaminany sandoka. Ka mila mitandrina isika tompoko. Iverintsika ao amin'ny bokin'ny Marka toko 1:1 teo. Avery kely ny teny dia izay tia ny fanamasina idinana ny amin'ny teny. Amen. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe vakiko amin'ny anarany hoe ary tonga tany Jerosalema izy ireo dia niditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nandroka izay nivarotra sy izay nividy tao amin'ny tempoly sady najera ny latabatry ny mpanan-kaly vola sy ny seza ny mpivarotra voromailala. Ry havana, jereva re zavatra niseho hoe eto ny tantara dia Jesosy izy niaraka tamin'ireo mpianana zany. Dia no tonga tao Jerosalema izy dia izay zavatra hitany tao amin'ny tempoly. Inona hoy ten'Andriamanitra zavatra hitany tao? Nisy nivarotra zany tao. Nisy ihany koa zany nividy koa. Eo zany ny mpivarotra, eo zany ny mpividy koa zany. Dia nazera ny tompo zany latabatry ny mpanan-kaly vola. Jereo fa fahatezerana anie izany. Raha ohatra zany ka hoe raha mahitanao olona tonga dia manjera latabatra. Tena tsy faly zany le olona manao an'izay. Tsy faly izany. Eto ny tompo mihitsy no nanao azy zavatra izay. Io tsika le mila mitandrina. Mieritreretra hoe Jesosy tsara fanahy be dia mankasitraka izay ataoko. Tsy atompoko.
jereviny ao amin'ny fiangonana ivavahanao, inona no ao? Jereviny amin'ny toby ipetrahanao, inona no ao? Mbola misy Satana ve ny fitaovana ao? So dia tsy misy an'Andriamanitra ao. Fa hoe toby ihany nefa tsy mitopy mihitsy no ao. Na hoe fiangonana nefa tsy mitopy mihitsy ny anatin'ilay fiangonana. Ry havana, na ianao mihitsy ny tsisy an'Andriamanitra ny anatinao. Mila mitandrina mafy isika tompoko. Eto dia Jesosy mihitsy no nandroaka izay nivarotra sy izay nividy tao amin'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanan-kaly vola sy ny seza ny mpivarotra voromailala. Ry havana, nataon'olona tsena zany, ohatra ny tsena eny tsena zany ilay tempolin'Andriamanitra. Zavatra miseho amin'izao vaninandro antsika zao raha mijery isika dia tena efa tonga amin'izany. Efa tonga amin'izany. Matsapa eto misy miteny hoe any alavy-davitra any hoe aiza koa. Ry havana, efa tonga amin'izany. Raha mijery tsika ny eran-tany dia ao ny fiangonana. Rehefa vita ohatra ny fitoam-bavaka dia tsy maintsy misakafo. Na ety amintsika raha manao azay, tondra sakafo. Dia ny saina anatin'ny sakafo alohan'ny hivavaka. Dia tsy ao intsony ilay saina satria efa mieritreritra hoe inona ny laoka ao, inona zao ny entin-drahaniny, inona no hohaninao. Mila mitandra zany isika tompoko. Tompoko tena hoe mitady ny tompo dia mitady ny tompo isika. Eto dia Jesosy mihitsy no tezitra zany nazerany ny latabatry ny mpanan-kaly vola sy ny sezany mpivarotra voromailala. Andao ny jerentsika inginy ety ao amin'ny jona toko faharoa izy manambara hafa ny ambarany ato dia jerevany ny tenin'ny tompo ato hoe tenin'Andriamanitra ato. Ijona zany anambara teto fa atao amin'ny anankiray dia marika nanambara teto zany hoe zareo zany izay hitan'izy ireo no ambaran'izy ireo arakaraka ny tsiraray avy satria ireo miaraka tamin'ny tompo ireo. Dia jona zavatra hitandray tamin'io jona toko voalohany 9:4-10 ka hatramin'ny 10. Hoy ny vaky teny amin'an'i Jesosy tompo hoe ary hitany nipetraka tao amin'ny tempoly ireo mpivarotra omby sy ondry ary voromailala, tao koa ireo mpanan-kaly vola. Hatreo jerevo efa niampy hatramin'ny hoe omby zany izy mpivarotra omby zany tao, dia mpivarotra koa zany ondry. Hitanareo zany efa niampy zany dia lasa ohatrana tsena mihitsy zany ilay tranon'Andriamanitra. Dia 9:10 tia no tena tiako indrindrina kely teny ity. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe dia nanao kotopia kofehy izy, Jesosy zany io ka nandroaka azy rehetra hiala tao amin'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary namparitany ny volan'ny mpanan-kaly vola sady nazerany ny latabatra maina. Hitanareo zany jerevany nanao inona moa ny do? Nanao kotopia kofehy. Inona moa zany kotopia kofehy? Misy malala ve? Nampafantary ny fanahy masina taminy. Nanao kotopia kofehy izy ka nandroaka. Lasa inginareo atoko kely jerevo ampiasao fanahy masina anatinareo. Aleo iasa fanahy masina, ampiasao fanahinareo. Ino tsara ilay teny fanahy masina eto dia nanao kotopia kofehy izy, Jesosy zany io ka nandroaka azy rehetra hiala tao amin'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary namparitany ny volan'ny mpanan-kaly vola sady nazerany ny latabatra. Inona zany ilay izy? Zay ilay izy. Hitanareo zay nanamboatra zany tompo ohatrana karavasy amin'ny kofehy. Dia izy zany tena nikapohany nandroany zavatra tao. Ry havana, jerevy zany fahatezerany tompo zany, satria ny tranon'Andriamanitra nataon'olona inona hoy izy. Iverintsika tao bokin'ny Marika dia eo amin'ny 5:10 raisitsika eo, toko 2:5 tosatsika eo hoe ary tsy navelany isy olona hitondra fanaka andeha amakivaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka niteny tamin'ireo hoe tsy izao va no voasoratra, ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa dia nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Amen. Hitanareo zany eto zany Jesosy dia nanambara hoe ny tranony dia
dia atao trano fivavahana. Trano fivavahana. Fa ianareo izy ny tompo miantsoan'ireo olon'ireo nanao azy ho zoy fierenjiola. Inona moa ny zoy fierenjiola? Ny ao anatin'ny zo rava-bato izany. Rehefa miafinao ny mpangalatra, dia indraindray entiny eo ihany koa zavatra izay nangalarany. Lasa any fahavalo zany ilay tempolin'Andriamanitra, tia tompo ambara eto. Ary jereva ny fainambin'ny folo amin'ny marika io ihany hoe ary tsy navelany nisy olona hitondra fanaka andeha makivaky ny kianjan'ny tempoly. Amen. Ry havana, jerevany misy olona zany tondra fanaka mamakivaky ny kianjan'ny tempoly. Lasa lalana koa zany lay eo ny kianjan'ny tempoly, lasa lalana. Tena zava-dozana izany. Zava-doza izany. Any ampita any ny fiangonana katolika maro tsy mitsara fiangonana koa tonga dia ambarako amboalohany mihitsy aloha zay iteny zavatra hita anatin'ny YouTube zany anaty vaovao any ampitan-dranomasina ambarako zavatra misy le izy. Any ampitan-dranomasina dia maro ny fiangonana katolika namidin'izy ireo tompo fiangonana katolika satria ny antony tsisy tsony mivavaka. Dia ny fiangonana katolika any dia atao l'appartement ipetrahan'olona. Dia aseho zareo ny ao anatiny zany avy eo anaty télé, anatina YouTube dia hita mihitsy hoe misy fanaka. Dia ilay olona mipetraka ao dia mbola eo hatramin'ilay vitra ilay ohatrany makarakara reny. Dia misy koa lasa fanaovana bal boîte de nuit. Tompo misy an'izany any. Fiangonana katolika be reny lasa fanaovana bal satria tsisy tsony mivavaka amin'ny fiangonana katolika maro any. Dia tsy maintsy amidy izy ireo ilay trano mezinezina be. Izay manambara hoe zavatry ny tany. Zavatry ny tany ho rava fa isika no tempolin'Andriamanitra. Isika tsirairay avy. Ahoana no fikolokolonao ny tempolin'Andriamanitra ny tenanao izany? Ny fanahinao. Ry havana, tokony tsy asianao fanafanaka anatin'ny tenanao ao. Inona moa zany fanaka zany izay ambara ten'Andriamanitra eto? Le fanaka dia izay zavatra tiatsika zany. Anao an'izao ka, anao an'izao indray ka, asika an'izao. Zay le fanaka. Tia ny tompo ny tempoly ny adio. Tia ny tompo ny tempoly no masina. Satria izy masina dia tia ho masina ihany koa ny trano. Dia isika izany. Isika izany. Maro be hoy ao ny fiangonana katolika any ampitan-dranomasina efa ampiasain'ny olona izao tontolo izao. Eo ihany koa nefa mianjera. Eo ihany koa nefa foana mihitsy ry havana, ny ran'i Jesosy irery ihany no tena afaka manadio antsika. Teo isika tamin'isika ny bebaka teo. Dia no ny tonga ny fanahy masina dia nampafantatra fanahy masina fa ohatra ny vitsika isika. Dia nahita toy ny vitsika anankiray mihitsy aho. Dia nahita toy ny tanan'i Jesosy ngeza be, tena ngeza be mihitsy aho. Dia ilay vitsika tena kely eo ambony tanan'ny tompo. Tena kely. Tanany tena hoe goavana be, fotsy be, goavana be. Dia hitako zany ilay lavaka tamin'ny tompo izy nomboina. Dia ilay vitsika iny hitako iny vitsika kely iny hoariny antsika olombelona izy zany. Dia nampafantariny teo fa teo amin'ilay lavaka tamin'ilay Jesosy nomboina dioviny tamin'ny rany izany. Izay ny famindrampo tamintsika dia latsaka tamin'ilay lavaka zany ilay vitsika nampafantariny tompo dia voadio amin'ny rany Jesosy. Isika izany. Isika izany. Ry havana, ny rano any fiangonana tsotra efa nambarako izany fa tsy ny rano eny am-patsakana akory na ny rano am-robinet akory no afaka manadio antsika, ho afaka fahotantsika fa ny rany Jesosy irery ihany. Ny rany Jesosy irery ihany. Ry havana, mila isika mifoha, mila isika tena mijoro fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Raha ohatra sombanao ny tempoliny, ny tenanao izany, dia hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Mila isika tena madio, masina anatrehan'i Jesosy. Masina eo anatrehan'i Jesosy. Ry havana, ny tranony, tsy azo asiana zavatry ny tany. Tsy azo asiana zavatry ny tany.
fa ilay ny tompo ny tranony ho masina, ny tenantsika izany ary koa ny trano zay petrahantsika. Zay ny ao amin'ny Jesosy, mba tsy hiperikerika antsika amin'ny nofo hoe ay misy an'ity na misy andry. Mila mitandrina isika mba tsy hitovy amin'izao tontolo izao. Ry havana, inona no ao an-tranonao? Inona no ao an-tranonao? Sao dia mbola nisy sary nao taloha no mipetraka eo amin'ny rindrina. Dia io zany taloha, zao ohatr'izao. Ry havana, mila mitandrina isika, mbola mifatotra amin'ny zavatry ny tany isika. Mbola mifatotra amin'ny zavatry ny tany isika. Mila mitandrina isika tompo. Mila mitandrina isika tompo. Tsy hoe koa ariana avokoa ny sary rehetra, fa afaka mitana vitsivitsy any ianao fahatserovana. Fa tsy hoe iny dia sary rehetra dia eo foana dia avadibady ohatr'izao taloha, ity ny fiainako, ohatr'izao ny vady aman-janako. Tsia, ry havana, mila antsika mandroso ho any an-danitra, ho any an-danitra. Satria raha mijanona isika amin'ny fiainantsika taloha, dia alahelo isika, dia veron-dalana isika, dia any amin'ny afo be ny hafarantsika. Fa tokony adinontsika zavatry ny tany. Tokony adinontsika zavatry ny tany. Sarotiny ny tompo amin'ny fanahintsika. Sarotiny izy no tokony ho tafiantsika. Zay no hahatanterahantsika izany fahamasinana izany. Ao bokin'ny Romana 12:10, io no manambara fa mila antsika mitafy an'i Jesosy. Romana 12:10, 4:10. Romana 12:10, 4:10. Io no manambara fa mila mitafy an'i Jesosy isika, zay isika vao tsy mierikerika intsony hoe anona zavatry ny tany. Fa raha tsy zany dia mbola tia foana antsika zao tontolo izao, tsy ho tafavoaka mihitsy isika. Fa hitady foana isika hoe tokony mazao indray, tokony mbola manao an'izao, tokony mila an'izao. Romana 12:10, 4:10. Hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarana. Fa hitafio Jesosy Kristy tompo, ary aza miay ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen. Zay le izy. Fa hitafio Jesosy Kristy tompo. Ry havana zany koatreno, mila mitafy an Jesosy isika. Ahoana moa izany? Mila mitafy an Jesosy isika. Raha hitafy an Jesosy isika, tsy misy asa-tana intsony ao, tsisy sampy intsony ao, tsisy odiody intsony ao, tsisy zavatry ny tany ao, tsisy zipo fohy ao, tsisy bacolon ao, tsisy fijangajangana ao, tsisy lokomena ao. Jesosy tsy tia an'izany. Fa raha mitafy any tompo ianao, dia izy reny mitafinao. Fa tsy afaka afangaronao amin'ny Jezebela izy, na afangaronao amin'ny zavatry ny tany. Ambarantsara eo ambony mihitsy izany. Tao vakitsika manokany 10:10 eo amin'ny Romanina io ihany. Ny titra atao Baiboly dia manambara zao ny anaran'ny tompo hoe vonona ao amin'ny fiaviany Kristy. Mila vonona zany isika. Dia hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany hoe tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny fotoana fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny torimaso, satria ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny fony vaonilo isika. Efa ho lasa ny alina, ka efa akaiky kokoa ny andro, koa aokariantsika ny asan'ny maizina, ary hitafiantsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy, na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana, na amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, tsy amin'ny fifandirana, na amin'ny fialonana. Fa hitafio Jesosy Kristy tompo, ary aza miay ny amin'ny nofo atanteraka ny filany. Amen. Ry havana zay le izy. Aza mieritreritra ny nofo intsony. Aza mieritreritra ny nofo intsony. Jesosy no miay izany. Fa ny tsika dia nitafy an Jesosy ihany. Nitafy an Jesosy ihany. Eo amintsika ve Jesosy? Ohatra n'ireny vesta reny mihitsy zany.
tena hoe alaina mihitsy ny tompo dia mandrakotra antsika. Zay le hoe rahanao Jesosy, rahanao Jesosy, rahanao Jesosy. Raha izy misy no hitafintsika dia sambatra isika. Tsy tanteraka intsony ny filana rehetra zany. Ny filana voalaza eto dia ny zavatra hita maso. Zavatra hita maso, akipio ane masontsika dao tsika ekipy daholo. Isa, roa, telo, ekipy daholo tsika. Aza mbola sokafana aloha ny maso a. Aza sokafana aloha maso a. Ina ny hitantsika anatin'ny masontsika ao? Ina ny hitantsika anatin'ny masontsika ao? Mbola tsy misokatra. Izay fotsiny. Mahita seza ve tsika? Mahita mama ve nareo? Mahita zavatra hafa koa ve nareo? Dia ina atao amizay raha le maso. Dia ina ny hitantsika zao? Dia ina koa? Izay ny hitantsika. Reo zany le hita maso. Reo zany le filan'ny nofo zany reo hita maso. Fa rehefa mikipy zany tsika, dia izy zany hitantsika zao, mipetraka mivavaka isika. Zay. Zay tena fahasambaram-be mihitsy a teny fanahy masina. Zay. Rehefa mikipy isika dia any an-davitra ny fanahintsika. Amen. Adintsika ny tany. Adintsika daholo hitantsika rehetra. Toko zany tena hoe ianantsika. Manomboka aloha zany tsika manomboka zao a. Aza mieritreritra ny zavatra hitantsika maso. Adinoy. Adinoy. Fa ny tompo no hojerentsika foana. Izy no tafiantsika foana. Na ianareo koa ny mituba ary mianara manatina tompo. Mety miteny ianao hoe ka zay tsy nampianarana vavaka mikipy maso. Misy mantsy olona nateny an'izay taminahy. Dia ohatra zay zavatra nambarany amin'ilay hoe ohatrany hoe ahoana zany vavaka hoe ohatrany hoe tsy maintsy mikipy ve maso. Dia zany nanambara moa hoe ohatra zany fantena mba hoe tsy hadiso a. Dia nanambara zany hoe ny mila mikipy rehefa mivavaka satria ny antony a raha ohatra ka misokatra masontsika dia tsy fantoka tsara tsika. Satria mahita zavatra kely tsika dia mitodika any. Dia mitodika any tsika dia tsy eo akory le fanahy satria fanahintsika tsy anatintsika fa tsy le nofo zany. Fa ny vavaka dia vavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy ohatra fanahy masina. Zao tsika miboky jaune. Tsy maintsy vavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zay ny tompo vao iainantsika zany. Zao na toko fahefatra. Io fanahy masina ny verset raisitsika fara zay ny ambarany eto a. Zao na toko fahefatra. Andiny fa 7 ka hatramin'ny 8. Zao na toko fahefatra andiny fa 7 ka hatramin'ny 8. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy. Ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Nazavako hatreo. Hitanareo zay? Rehefa ohatra ka miratra ny masontsika, dia izay ny nofontsika no mivavaka. Eto dia ohatran'ny mahita sary aho fahitan'ny fanahy masina eto mahita olona amin'ny fiangonana, amin'ny fiangonana trano. Dia ilay olona fiangonana trano tsapako eto ilay misy zany fotoam-bavaka. Dia mitodika ny ariana ilay olona raha ohatra ka misy olona mandalo. Dia mitodika ilay olona mijery. Na dia lehilahy izy io ohatra manao kostara ilay lehilahy. Dia mitodika izy raha ohatra misy olona mandalo. Zay ilay hoe tsy mifantoka. Dia misy olona mandalo ohatra miditra avany amin'ilay fiangonana. Dia miditra avany dia mitodika. Amin'ny kostara ilay olona avy ato ny plasiny misy plasy koa aty dia mitodika ohatran'izao izy mijery ilay olona avy. Ry havana, zay ilay hoe tsy hivavaka amin'ny fanahy. Satria ny maso nofo no eo. Ny tenantsika nofo no eo. Fa raha tena vavaka amin'ny fanahy isika araka ny tenan'Andriamanitra eto satria zay no mitadiavin'Andriamanitra amin'izao andro antsika zao dia mila isika mikipy. Mikipy dia tsy mahita zavatra misy any. Na mianjera zavatra akaikinao dia eo ianao amin'ny fanahy. Zay ianao vao tonga eo anatrehan'i Jesosy. Zay no ilain'Andriamanitra amintsika. Zay no hoe fanahy. Zay no hoe fanahyn'Andriamanitra.
tsy hoe fanahintsika ihany koa, fanahintsika sy ny fahamarinana. Vavaka amiray amin'ny fanahy sy fahamarinana sady marina zany. Zany hoe tsy fitsaram-belatsia, tena mivavaka tena mety, tena fo madio, fo torotoro, fanahy mangorakoraka tsika amin'Andriamanitra tsintsinona izany. Ry havana, Andriamanitra dia miaino antsika tsirairay avy tena mivavaka tsika amin'ny fanahy. Fo torotoro sy ny fanahy torotoro tsy ataon'Andriamanitra tsintsinona izany. Ry havana, oka isika manomboka anio tena hivavaka amin'Andriamanitra satria izy tsy fanahy. Izy fanahy. Dia mila tsika vavaka amin'ny fanahy. Tsy mahatonga ny masontsika mikipy mba tsy hahita zao tontolo zao. Mba tsy hahita zao tontolo zao. Fa ny fanahintsika no mifandray amin'Andriamanitra. Dia tena mifantoka koa anefa. So masy dia mikipy dia tafatory. Tena mila mifantoka tsara amin'ny Jesosy. Zay ilay hoe amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Zay ny ilan'Andriamanitra amin'izao amin'ny farany izao. Ry havana, izy dia masina. Masina Andriamanitra fa mila tsika ho masina tanteraka ao aminy. Ao amin'ny Levitikosy farany ao raisiko. Levitikosy 7:20. Levitikosy 7:20 efa netiko teto ny teny io fa io manambara zany fa hoe isika dia tsy maintsy masina isika. Masina toa an'Andriamanitra. Eny, olo-lanitra le isika. Olo-lanitra isika, ani ambolohany rika eo aneroko amitsy Levitikosy. Levitikosy 7:20. Andininy voalohany izy faharoa. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarana. Ary ny tompo niteny tamin'i Mosesy hoe nitenena amin'ny fiangonana manontolo dia ny zanak'Israely hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao tompo Andriamanitrareo. Amen. Hitanareo zany. Tsy maintsy masina isika tompo. Tsy maintsy masina isika tompo vao ho tafiditra ny lanitra. Oka izay ny miteny hoe tsy mety masina mihitsy aho. Tsarovo tsara fa tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy zany ianao. Raha tsy manaiky ny didin'Andriamanitra, ny baikon'Andriamanitra. Ady ohatra antsika ty andro aman'alina. Ady ohatra antsika ty andro aman'alina. Tsy maintsy miady isika ny ady tsara mba ho masina foana, mba ho tody any an-danitra. Mba ho tody any an-danitra. Ry havana misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny izay nomentsika an'io. Ny amin'ny Jesosy, izy ilay tsy manaiky ny amin'isy fanajana ny fiangonana. Io ara-trano. Maika va fa isika asan'ny tanana. Maika va fa isika asan'ny tanana. Ka oka re tompo, iova, iverena amin'ny Jesosy. Raha mbola tsy manana Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao ianao dia miverena amin'ny Jesosy. Satria kesa dia ho avy ny fotoana avy Jesosy any amin'ny ravalanitra, so dia very any amin'ny afo be ny hafaranao. Ry havana tiantsika ny tompo. Miantsoantsika izy verina aminy. Dia mbola misy ny fotoana mivavaha, mibeba, mijoro tsara. Fa ho avy Jesosy amin'ny ravalanitra ka sosanatsika tsy ho tafakatra isika. Ry havana, hitsangana isika hivavaka, hisaotra ny tompo, hitera azy, ankalaza azy amin'ny teny izay azontsika teo. Azontsika teo dia faranantsika ny fotoana amin'ny vavaka. Vavaka isika tompo. Jesosy malala o, misaotra Jesosy amin'ny teny nomenao anay teo Jesosy. Mankasitraka indrindra tompo ny amin'ny fananaranao Jesosy anay. Eny tompo manana ho tempolinao izay Jesosy manana o. Ho any amin'iza moa izay Jesosy manana o. Enao tompo nifidy anay. Nanadio anay mba ho masina Jesosy o. Tompo tehirizy izay Jesosy o. Ao ambany tana maherinao, mba ho masina foana, mba ho mendrika foana eo anatrehanao. Sotra tompo amin'ny ranao, anadiovanao anay Jesosy o. Oka ianao amindra fonjanako tsiraray avy eran-tany tompo, izay mitady anao, izay mikatsaka anao Jesosy o. Arovy ny tsiraray avy. Tany izay fa tsy mahatananao Jesosy marana o. Oka ianao tompo hiavona anay foana tompo, na matory, na mitsangana izay, na mifoana madeha. Oka tompo mbola eo aminao ihany.
tahaka ny teny mpanomponao tompo. Zany ny teny Davida mpanomponao Jesosy malala oka Jesosy zay io. Arovanao mandrakariva ambany ny tana maherinao. Misaotra tompony amin'ny fotoana zay vita teto anio. Tsy tetonao Jesosy malala o. Mankasitraka feno. Ny dera mankalazanao. Manatsanao tompo. Hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny mandrakizay doria. Misaotra Jesosy io. Arova izay tsiraray avy. Arova ambany tana maherinao. Jesosy io. Apetraka aminao tompo ny andro vaovao. Rapitso. Eo tompo ny herinandro vaovao izay omenao anay. Arova tompo zanakao tsiraray avy. Ambenao ambany tana maherinao. Rakofy ny ranao Jesosy io. Ritsy ny herinandro. Miasa mandraikitra. Okanao io lalana tompo izay rehetra ataonay tsiraray avy. Arova zay Jesosy io. Tantaza Jesosy io. Mba homendrika eo anatrehanao. Mba homasina eo anatrehanao. Tompo misaotra mankasitraka feno. Ny amin'ny fotoana rehetra teto. Misaotra Jesosy io. Misaotra Jesosy io. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Tega ho an'i Jesosy. Riavana zay fotoana io dia mametraka veloma aminareo izay tsiraray avy dia maheriza hatrany voninahitra ny ho an'i Jesosy irery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny mandrakizay doria. Amen. Veloma tompoko. Amen.